Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasa nabambanana ny ona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa ndray tena koa mifankahita aminareo eto androany a. De fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy a. De mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetra izay tonga eto androany a. De tonga soa isika tsirairay avy. Fiadan'ny tompony eo amintsika rehetra rehetra. De eo neto indray tsika hiaraka eto indray tsika ao anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramaka izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay a isan'andro a anatin'izao a fandarana izao ka de tonga soa ianao a de mareta hatramin'ny farany a de matoka fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Raha androany anao vao tonga eto de teteny aminao hoe tsika sendrasendra ny ahatongavanao eto a fa misy raha ilan'ny tompo anao ko de tahian'Andriamanitra adin'ilay sasany rahantsika eto a ihaino hiritsika, ihaino vavaka, ihaino toriteny, ihaino famelabelarana de mareta hatramin'ny farany fa mino fa hery ianao raha miala eto. Nareo izay efa paketo kosa de arabaina manokana niditra voalohany teto androany raha navavintsika mami tany tompo raha navavy mami a tany tompo manokana ane ianao a fiadana tompo amintsika tsirairay avy a de ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Navavy Eliana, navavy Aina, Erika Raka, Berta Sava, Lala Tojo, navavy Berta, ry anabavy Verselina, ry Arita, Kadaka Malala, Miray, Fintso, Erika Raka, Koda Leonie, Tery Ralbenja, Geneviève, Ando Andry, de Tery Ralbenja, Maman Valtina, tonga soa daholo mampionina sy Berta Sava, de ao ihany koa ry Angela Io, Tahiny Jesosy, Clarette Mor Zahita, Lantonerina, Razana Monika, tonga soa daholo a isika tsirairay avy. Mino aho fa maheno tsara nareo a. Ny zavatra angatahako aminareo de zao reny olona hitanareo mpizara mpandeha mpijery ny fandarantsika ireny a ka amy anareo ry zareo a de partage anazy a amin'ny MP a ny fandarantsika fa lasa tsy hita intsony a hoe ino fa nanomboka, ino fa nisy live a lasa tsy ohatr'izay intsony zany tsika am'izao a de lasa ela be mihitsy ny olona vao mahita de mitady a any anatin'ny compte-tsika de tretinareo fa misy fotoana zao nareo mitady any amin'ny Aki radio, Aki media de tsy mahita nefany a identifié akory zareo de treto hoe tsika zao mbola vao 5 fotsiny ny ena 20 lera nefa matetika ketro zay fa mba tafakatra 30 eo ny olona rehefa vita ny fiarabako ohatr' zao a zay mba fahatsiarovako azy eto a de partage am'ireny namantsika ireny a fa mampalahelo zareo tsy mahita. Ao ihany koa Iadra sy Kapatitsy a de ao koa Rantandrina Marie Charline de ao koa Soameva de mamino tonga voalohany Andrina Suzelle de ao ihany koa i Larissa, Laurence Rakoto Arso, Soerniana Larissa, Rolianisa, misaotra ny anabavy Soameva mipartage foana izy isan'andro de tonga soa isika rehetrarehetra. Eny ary zay no ela fa andao ary tsika aloha hiditra amin'ny vavaka fanombohana ka ny ekipa araka amiko eto androany a nitondra ny vavaka fanombohana de ny ranabavintsika Razana Monika any Koweïty a de nitondra ny toriteny a ranabavintsika Cotre kamaradin'i Jesosy eto a Frantsa de avy eo indray a nitondra ny vavaka firenena de ranabavintsika Erika de andao ary a mampandrosotsika ny ranabavintsika Razana Monika hitondratsika ny vavaka fanombohana de mionetotsika rehefa avy eo a tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra. Tahiny tompo a ranabavy Monika anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo atsika rehetrarehetra hiara-mivafoka atsika. Andriamanitra iray aza tsara indrindra tamin'ny an-danitro faly sy misaotra miderina anaranao izahay. Misaotra anao izay Andriamanitra satria mbola nitantanao ny vimbinao narovinao izahay nandritra ny tontolo natsahiny ka hatratramin'izao hariva zao. Tompo tsy herinay izany natanjakena natanteraka an'izany rehetrarehetra zany fa mbola amin'ny famindramponao sy ny fitiavanao. Tompo mbola amin'ny famindramponao, tompo mbola nisy fiainana izao ankehitriny ka isaoranay ianao an'izany. Jesosy malala tonga hitondra izahay vory hitondra izahay Jesosy avoniko ien'ny feonao ien'ny teonao Jesosy malala mitenena Jesosy fa avoko ienanao izahay
jesosy malala inganiza teninao masina mpitondra anao mpanompontondroany jesosy mba holatsaka eto amponay tsiray avy tahizany mpanomponao zany tonga teny zany jesosy tahiza pastera zay amelabelitra n'izany teny zany vafoka firenena jesosy malala indrindra jesosy fa ny fitaovanay koa andriamanitro connexionnay kasirany raha nanao masina jesosy mbo andeha somany tsara ary divoly sy satana tsona kely tsona mpahefana amizao fandaharana na izao ankehitriny jesosy ny fanatrianao ilainay isoro zay jesosy isoro fananao masina zay mba hirotsaka ho anao anatinay tsirairay avy ary rempiheny koa andriamanitro mba arotsany fananao masina izy ray jesosy mba tsy tonga hiendry fotsiny fa mba tegna hoe hifaty otro tsara am'izany teny zany tsy tahaka nidiranay teto ny ivoanay eto androany jesosy matoky anao izahay ary manantena zay fa anao ny hampianatra anay eto androany anio manarana jesosy no anivoko zany vavaka zany misaotra ray io misaotra fanahy masina io amen. Alléluia, misaotra betsaka nanabavitsika monika isika tao anatin'izay vavaka izay natao izay tahiny tompo lovely Emy Lovely de rasoanatenany Angela felana rakoto nambintsoa Erika tonga soa daholo isika rehetrarehetra makasitraka anareo izy koa mbola tsy narabaiko teo zay ngamba no tsy mbola narabaiko teo iverinetsika rehefa aveo fa andolotsika eno anankiray de ao anatin'ny tirity anao de maka toerana tsara maka baiboly fa ien'ny tenin'Andriamanitra sika araka amin'ny anabavitsika kotre kamaradin'i Jesosy de minofinaritra tsika tsirairay avy ao anatin'ny tihira ity de samy hitentsika androany hoe milanao tompo halleluia afaka miteny an'izany mihitsy ianao androany hoe zay rehetra mila an'Andriamanitra izy afaka hiantso androany hoe milanao zay Andriamanitra tadiva mbola fahasoavan'Andriamanitra mbola fahanao miaina tonga eto androany betsaka ny natory tamin'iny alina iny de tsy ny fo betsaka ny tsy nahatratra ny ty andro androany ty fa ianao raha velinaina de aza dinao misaotra an'Andriamanitra de teneny hoe fahasoavanao nge mbola nato izao ana ndao ary eniritsika de iantorotentsika rehefa aveo faly raha heritovo tsiry amboaramielona fleur zany mbola tsy narabaiko teo de tonga sonareo telomenada ndao ary meno finaritra arytsika rehetrarehetra. Suonava canuvalina Fatsinurai sinau arakizai aratsikwau Fambula faha suavanau unasetinau Tumpuo yanidanau umatsarai Satira yaro sisi zay antanay matokanao itilay maditranao fikirotrany hanakaikanao ny famindraponao tompo no nato izao ay ny fitahianao Jesosy no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zava-pony zay rehetra natao tsy mety sasaka ianao misaotranao Suonao ao canuvalinao fitiavana tsy misy tambiny natolotrao ianao lay tsy miovany ao mandraky izay tsisy ampatahotray zao rehetra izao satria raha ianao no miary tsisy zay
Tila maditranao fikiratrany hanakaikanao ny famindraponao tompo no nato izao ay ny fitahianao jesosio no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zavapony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao ny famindraponao tompo no nato izao ay ny fitahianao jesosio no teraiko izao fa raha tsy teo ianao zavapony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao fa raha tsy teo ianao zavapony zay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao tsy mety sasatra ianao Halleloia, famindraponao tompo no nato izao ah tadidiko ny voan'izany iry zany iny mpanakanto iny avy nanao accident natsiravina be izy tamin'izay fotoana zay mino aho fa iny namoany an'izay iry zay tsy de seka maty izy iny aferinareo zany tantara zany nanao accident matsiravina be ny fiarany nitondra azy mandeha hanao fampisehoana de seka maty izy iny raha tsy diso nisy maty misy niaraka tamin'ny zareo izy koa seka maty de ohatry ny voaka zay reto aorinan'izay de za mandinika raha zany eo amin'ny toerany oralantsika pira teo iny tara izy manana hira vitsivitsy izy hira ara-pivavahana de mahakasika fo be foana le izy le nahoana mony tsy akasitraka foana de le raiko le hoe jeso belohatsy ny fitiavandreny raha zany eo amin'ny toerana iny rahalahy iny de mila evangelika tanteraka amizay ah de manolotra ny fiainako an' jesosy raha zaho fa saingy tsy zahako noho izy satria rehefa atsika raha mba hainao koa amin'ny toerana ohatry zany hoe tsapanao mihitsy hoe saika ratsy ny fandehany fa nisy tanana araky ny iry mihitsy de mitodiany am'le tanana name namonjy anao raha zaho raha za zao mba raha izy zao mba maheno an'izao fandatrana nefa tsy haino an'izao izy raha zany sana aminazy mifantoka tanteraka amin'ny iraram-pilazantsara raha za efa narovana andreo raha za zao mahatsapa ohatry zany hoe tena famindraponao tena tsy vitako tsoa za manao raha zaho raha za mety tsy hitoviny amiko nefa izy efa koa mety efa tsy malala zay aneritrery sika fa ho atsika rehetrarehetra ohatry zay efa tsapanao hoe saika ratsy fa tahiny tompo ianao de ndana manompo ny tomponao halleloia amanompo azy tanteraka iano ten'andriamanitra avy hatrany ary tsika andranabavitsika kotre kamaradiny jesosy tsy haiko izy na efa miaraka amitsika eto io anabavy Marie-Jo tahiny jesosy de izy akoa mbola tsy narabaiko teo Henriette Rasoa chorale mahafinaritra Fleur Olgaran'Orso dia ao ihany koa i Laurence Rakotorsia efa narabaiko teo eny ary lasa ary tsika eny toriteny ary tsika de miverina eto rehefa aveo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ndao ary tahiny Jesosy ary ranabavy Cotre anao ny fitenenana halleloia amen
Ry ava malala ao amin'ny tompo miarahapatsika tsiraray zay tafavoreto amin'izao fotoana izao dia averintsika ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra ary fiadanana ho antsika tsiraray. Eto dia raisintsika ny Baiboly dia sokafintsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahefatra andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahefatra andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala teo amin'ny ravehivavy ka nirindra-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany. Ary izy mirahalahy nitondra ny volany ho any aminy. Fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary noho ny feno ny volany dia hoy izy tamin'ny zanany, itondray volany iray koa aho. Fa hoy kosa izy taminy, tsy misy volany intsony. Ary dia nitsarotra ny diloilo. Dia avy ravehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy koa izy, mandehana, amidino ny diloilo ka efa izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Amen. Ny soramandry, nina ampitombony Elisa ny diloilon'ilay vehivavy mativady. Teto ry ava malala ao amin'ny tompo dia misy tantara anankiray, dia vehivavy iray mativady izy io, ka manana zanaka roa lahy. Nefa zany vehivavy zany hatrizay dia vehivavy matahotra an'Andriamanitra izy. Ary tena vehivavy tena miankohika eo anatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zany raha vehivavy zany. Dia rehefa maty moa ny vadiny dia tonga zany ilay tompo-trosa satria nananan'olona trosa be zany ry zareo. Tonga zany ilay olona nanana trosa taminy zareo dia haka ny zanany anankiroa lahy ho solon'ilay vola be zany. Dia teo izy tonga sainy fantany fa misy lehilahin'Andriamanitra amin'ny tanàna izay honenany. Dia nanatona io lehilahin'Andriamanitra io izy mba haka-hevitra zany hoe inona ny tokony atao. Dia nitarena tamin'ny lehilahin'Andriamanitra io vehivavy io. Dia niteny io raha vehivavy fa tonga ny tompo-trosa dia haka ny zanaka anankiroa. Nefa moa raha vehivavy zany, noho ilay fahamarinany tao anatiny, dia tsy nisalasala zany izy nitantara ny zava-misy teo amin'ny fiainany tamin'ny Elisa mpaminany. Dia nanontany zany Elisa hoe inona ny zavatra ao agnatin'ny tokantranonao. Niteny raha vehivavy, tsy misy ninona ao afa-tsy diloilo iray tavoara-monja. Teo Elisa dia niteny tamin'ny raha vehivavy hoe mitadiava vilany tsy misy zavatra ao anatiny, ka ento ao anatin'ny tokantranonao, mirindrina varavarana ianao sy ny zanakao roa lahy, aidino ao anatin'ny vilany foana zany diloilo iray tavoara zany. Dia tsy nisalasala raha vehivavy nanaiky izay teny nolazainy Elisa mpaminany. Satria io vehivavy io, vehivavy mandeha amin'ny fahamarinana izy. Manaiky ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy. Tsy mba nisalasala izy na hihemotra tamin'ilay teny nolazainy mpaminany fa nanaiky avy hatrany izy. Dia nataony izay teny nolazain'ilay mpaminany zany. Ho antsika izay manatrika eto, ho antsika izay mino fa misy tokoa ilay Andriamanitra tompontsika, ary mahery tokoa ilay Andriamanitra tompontsika. Aoka isika tsy andeha hidodododo na hitady olona hamaha io olana mianjady aminao io. Ny olona ry ava malala tsy mba mahavaha ny problemanao, fa Andriamanitra rery ihany no tompony fa mahana olana. Fa Elisa teto tsy tompony fa mahana olana Elisa fa Andriamanitra. Fa Elisa zany mpaminany. Mpaminany zany masiny teny izy. Zavatra tenen'ny vavany dia eken'Andriamanitra zany amin'ny mampaminany izy. Eto koa zany isika manana mpaminany isika. Dia ilay mitarika antsika eto sanandro tsy mitsahatra. Mampivavaka antsika eto sanandro amin'ny alalan'ny tambazotra. Zay zavatra teneniny zany tokony ekentsika zany.
tsy andeha amin'ny mokondohantsika manokana isika na hoe manohitra zay zavatra teneniny dia efa mandeha amintsy izy zany isika. Fa matoa izy zany mamoaka teny eto, mampianatra eto izy ary manitsa antsika isanandro isanandro amin'ny zavatra maro zay ienantsika, maro zay tsy hitany fa lesoka dia mampianatra izy, manitsy izy ary tsy amkatezera no antsiany antsika eto fa tena fitiavana ary te hitondra antsika ho any an-danitra izy, te hitondra antsika ho mpiray lova amin'ny Kristy izy. Ok zany isika hanaiky fitondrany zany lehilahin'Andriamanitra zany, hanaiky isika fitondrany olona zay mitarika atsika satria irik'Andriamanitra izy. Ary isika koa tokony mba hitsangana amin'ny fahamarinana satria ny fahamarinana no tena takin'Andriamanitra amintsika zany. Hitanareo ty raha vehivavy ty ho ny ten'Andriamanitra, tena vehivavy matahotra ny Jehova izy ary tsy misalasala izy nanatona ny Elisa zany. Oka koa ianao raha manana fahatahorana io Andriamanitra io, manaiky fitondrany io Andriamanitra io ianao, mitsangana amin'ny fahamarinana ianao, raha misy olana tsy misalasala manatona ilay lehilahin'Andriamanitra zany, hanontany hoe inona ny tokony ataoko amin'izao zavatra mianjady amiko zao, ary tsy antehitra aminazy foana ianao fa mba tena hanamasiny tena eo anatrehan'i Jehova anao, hitsangana amin'ny fahamarinana eo anatrehan'i Jehova ianao, dia hiasa aminao tokoa ny herin'Andriamanitra zany. Hitan'Andriamanitra io fonao io, hitan'Andriamanitra io toetranao io raha ianao tena mitsangana amin'ny fahamarinana zany. Fa io Andriamanitra io ry havako tena tiany atsika ary tiany ho tonga ho handova fiainana mandrakizay. Teto zany le vehivavy dia tsy nisalasala dia namody le varavarana niaraka tamin'ny zanany roa lahy, nirindrim-baravarana izy hoy ny tenin'Andriamanitra izy telo mianaka, dia nagnidiny le diloilo tao anatin'ilay vilany tsy misy zavatra, dia feny reo vilany reo ary dia mbola nangetaheta koa vetira vehivavy ty nilaza tamin'ny zanany hoe mbola misy vilany foana ve any, dia ampidiro aty, dia niteny zanany hoe tsisy intsony. Dia tahaka izany koa isika tokony manana fozana isika mangetaheta mitsangana fahamarinana, tena taova ao anatinao zany hetaheta zany mba hanananao le fahamarinana tena araka sitrapon'Andriamanitra, mba hanananao le fahitsina tena tadiavin'Andriamanitra aminao zany, satria tian'Andriamanitra loatra zany atsika hanana zany fahitsina zany, hanana zany fahamarinana zany, hitsangana fa marina ianao, hitsangana fa ao aminao tokoa le Jesosy Kristy, io tananao io tokoa tazomin' Jesosy Kristy, satria adidiny fiainanao, adidiny ianao, fa tsy mahavita tena atsika raha tsy miaraka amin'ilay Jesosy Kristy. Zava-poana sy tsinotsinona atsika raha tsy miankina amin'io Jesosy Kristy io. Miaina foana itsika raha tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy manana zany fiadanana zany, tsy mahatsapa zany fahasambarana zany, fa lasa mitebitebilava amin'izao fiainana zao. Fa ianao raha tena mitsangana amin'ny fahamarinana, adidiny Jehova io fiainanao io, ary dirana antsehatra zay rehetra ataonao zany, avy amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ary hitahinao mandrakariva izy, hametrikanao amin'ny toerana zay mamin'io Jesosy io, hametrahany ianao, satria le Jesosy Kristy ry ava-malala tsy mba hanala baraka le olona fantany fa nifidy azy, fantany fa
mijoro amin'ny fahamarinana, fantany fa nifidy ho any an-danitra zany. Raisiny ianao ary ampanjaka ao anatinao Jesosy Kristy io. Ataovy manana ao anatinao hataritra io fahotana io. Ataovy hoe mitsiry ao anatinao mataritra handikany teny zay ambaran Jesosy Kristy anao isanandro. Aza manaiky handeha amin'ny tsy fahamarinana, fa mitsangana amin'ny fahamarinana foana. Ary noho ny fantatra io raha vehivavy fa tapitra ilay diloilo, tapitra ilay vilany foana, dia nanatona lehilahin'Andriamanitra izy, nanatona Elisa izy. Ny teny fa feno ny vilany rehetra, dia hoy Elisa hoe mandehana amidio ny diloilo, ampy n'ilay nanefana trosan'olona, dia ivelomo sy ny zanakao. Haleluia. Tsara tokoa Jehova ry avamalala, tena tsara izy. Tsy mba hoe vita zany le trosan'olona dia afaka trosa dia sahirina ndray le vehivavy izy telomany mianaka, tsy zay. Vita ny trosa dia mbola nisy amby maro be tao, dia lasa navidy hameloman'izy ireo tena hiaingan'izy telo mianaka. Satria ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona mandeha amin'ny fahamarinana, tsy mba ritra le fitahiana avy any amin'Andriamanitra. Tsy mba manana hoe foana zany le fitahiana, fa misy foana, tahiny foana anao. Misy tahakany hoe maniry zany, maniry foana le fitahina, maniry foana lay omeny Jesosy Kristy anao amin'izany fanananao lay fitahina avy amin'Andriamanitra raha ianao tena mitsanga amin'ny fahamarinana zany. Fa ny fahamarinana atsanganao aminao, tazomo, fa ho hitanao foana tsy ho ritra io loharaha mpitahina io. Mandeha ho azy, hitany foana lalina hitondrany anao. Tsy mba mifody ny lalana hitondran'Andriamanitra anao. Tsy mba mifody io ry avamalala, fa misokotra foana io lalana io. Satria hitan'Andriamanitra fa nanaiky azy anao, nanaiky nandray le tenim-pahamarinana nikenao ary niainanao zany. Isika hitsangana amin'izany fahamarinana zany, fa tena idiran'Andriamanitra antsehatra io fiainanao io. Sady ianao mitsanga amin'ny fahamarinana, ianao mahatsaro sambatra, ianao misy fiadanana, tebotebo tsy misy aminao, fa ny anjaranao foana ny mitsangana ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Koa dia tsara loatra ny Andriamanitra tompontsika. Tsara loatra izy maneke azy andro manalina ianao, ary tombony lehibe ho anao koa. Sady efa tsisy ahiahinao fiainanao ety ambony tany, tombony lehibe ho anao koa ho any an-danitra ianao. Haleluia. Ho piray lova amin'ilay Jesosy Kristy ianao. Zany dia azonao raisinao mbola eto an-tany ianao, efa tokony fantatrao hoe ao anatin'izany fiainam-pahasambarana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao. Satria ahafantaranao fa miaraka aminao Jesosy Kristy, dia zay zavatra rehetra ataonao dia mandeha ho azy, misokotra ho azy ny varavaranao io. Mandra-pahavianao eny amin'ny rahony lanitra, mandra-pahavian'i Jesosy Kristy akanao eto. Fa le fahamarinana dia zava-dehibe ry avamalala ao amin'ny tompo. Aza misalasala ary aza manahy fa raiso le fahamarinana, ampanjaka eo fiainanao zany. Ho hitanao fa miasa aminao tokoa andro manalina io le Andriamanitra velona io. Tiany ianao, tiany loatra ianao, raiso izy. Ry avamalala, zany teny fo sady tsotra zay noentiko teto, dia averintsika ho an'Andriamanitra ry hany voninahitra. Alleluia. Amen.
Alleloia, makasitraka be deaibe a andranam-bavitsika kotre a kamaradin' jesosy a na izamina tao anatin'izany a tao anatin'izany toriteny a izay mino a fanampahirantsika rehetrarehetra izany toriteny zany. Anisan'ny tantara anankiray tena mahafinaritra sy mampahely a ity tantara ity izay nentinao ranabavy kotre a ka de tahin'Andriamanitra ny ianao misaotra ny amin'ny fandraisana anjaranao na teo anatin'ny adidy aman'andraikitra ara de vitanao ny anjaranao rehefa anjaranao no nytoriteny androany vitanao ara-dalàna de mahakasitraka indrindra tahiny tompony ianao a sy ny ankonanao de maniry aho fa mba hijinja sy hioty ny vokatry ny fikalezanareo ainany a ianareo fa tsy verimaina akory a izany. Tahiny tompo a izany mbola tsy narabaiko teo prétan mbola tsy narabaiko teo a ny ankoatr'izay fa narabaiko nambinitsoa ihany koa mbola tsy narabaiko teo a de tonga soa daholo a isika rehetrarehetra me manambotsoa tahiny jesosy ihany koa dia kadaka moa efa narabaiko teo ihany koa. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy a mahafinaritra le toriteny a izy moa de anatina hafanampo zay ny fitoriany teny a de misaotra azy tsika de mankasitraka azy de misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria nareo reo hitany daholo ny fankasitrahana ataonareo a de mampandroso azy reny a mandrisika azy a mbola androso bebe kokoa indray a halleloia amen. Raha ity tantara ty a de tsy fantatro tsony hoe impiry teo amin'ny fiainako anefa nitory an'izy ity. Zavatra mahafinaritra moa be de be amin'ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly nefa betsaka be mihitsy satria izy fotsiny hoe isan'andro tsika eto foana de tsy maintsy misy tantara miverimberina foana ao a fa zavatra mahafinaritra koa de tsika koa men'Andriamanitra meny fanahy masina foana tolotsaina anatin'izany. De tahiny tompo a tiana malala mbola tsy narabaiko tetika ihany koa de faly rery to narabaiko tahiny tompo ary tsika. Fahagagana izay anisan'ny nahavariana atao amin'ny baiboly izy ity izay nataony Elisa mpaminany. Tsara fantatritsika aloha fa Elisa de mbola nanao fahagagana betsaka no Eli izay ray aman-dreny ara-panahy. Iny nahatonga an'izany Elisa tsy adinontsika ilay nangataka ny anjarany roa zany hoe nangataka anjaran'olona roa nangataka zavatra avo roeny ary nitsofiny Eli rano tokoa izy ary de hitantsika fa efa tenenintsika foana fa anisan'ny mpanao fahagagana lehibe indrindra tao amin'ny baiboly Elisa satria Elisa na de ny fatiny aza mbola nanakana olona tadinareo le nitoriko indray andro nisy olona andehandevina de nisy mpanafika tampoka de natsipony le faty de nikodidia de tonga teo mikasika ny fatiny Elisa tonga de nitsangana lay maty zany hoe Elisa rery sy Jesosy satria Jesosy koa rehefa maty Jesosy a de ny fahagagana nataony voalohany de mbola izy koa nanangana ny tenany. Halleloia. Elisa sy Jesosy Elisa ny fatiny mbola nanangana olona tsy nisy ohatr'izany tao amin'ny baiboly iza niza mpanao fahagagana tao rehefa maty izy de maty fa Elisa na ny fatiny aza mbola nanao fahagagana. De zay le izy hoe izy nangataka ny anjarandroa de avy roeny a ny anazy a ny ositra tao anatiny a ny ositry ny fahagagana tao anatiny. Katôvika kanto a tahiny tompo ianao. Ny soramary de nampitombony Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady. Ny diloilo a ao amin'ny baiboly de zavatra ngeza be ilaina ary ny diloilo zany a de diloilo menaka oliva tamin'izany fotoana zany ny huile d'oliva zany ka ny huile d'oliva sady azo atao sakafo no azo atao amina zavatra maro ihany koa iosorana ny olona rehefa mipôzy taloha de mihoso menaka hatramin'ny volony tarehy mihoso menaka ary Davida mihosotra menaka. Ny oliva ihany koa ny diloilo a de fanosorana ihany koa ny olom-bohositra ny mpaminany a ny mpanjaka de hosorana zao tamin'izay nosorana tamin'izay tany am-piangonana de tena nosorana ranon'oliva menaka oliva mihitsy tena menaka oliva mihitsy na nosorana anay rehefa nosorana kolompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Misy vidiny be zany ny menaka ny diloilo a tamin'izany ary ny diloilo a de
azo amity foana diluy de azo amity foana rehefa tsy hoanina de atao jiro de azo atao jiro zay mihitsy azo atao jiro azo atao fitsaboana de azo atao menaka manitra ihany koa ny misy koa hoe diluy manitra de ohatr'izay le izy zany hoe anao zany efa manana diluy a de tsy tokony ho very mandeha ohatra hoe raha tsika tantsaha zao zany de ohatry ny hoe vary de misy fotoana ianao manana vary de tsy manana laoka ianao de amidinao na ivarotanao ny varinao de afaka manamboly anao de mividy laoka ohatr'izay zany le izy ohatr'izay zany le izy manana diluy anao de mbola misy antenaina foana anao rehefa manana diluy afaka mivarotra an'iny foana anao na iny hoanin'ny olona anaovan'ny sakafo na iny amboarina kely iny de anaovana lasa fampirehetan'afo fampirehetana iny de fanaovan-jiro na iny iosorana atao fanasitranana haingo ohatr'izay le izy de zao ny zavatra nitranga nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany vadiny zanaky ny mpaminany ny vadiny zany dia zanaky ny mpaminany ary nitarainy tamin'ny elisy izy hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao malala fa matahotra any Jehovah ny mpanomponao nefa tonga ny tombotsoa sahaka ny zanako mirahalahy ho andeviny de hoe Elisa taminy inona ary no nataoko anao laza hoaniko inona avy nanananao ao an-trano ora vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana ninina tsy manana ninina zéro balle ozy ny fomba fiteny tsy manana ninina ary saika nijanona teo le izy fa nyteny fotsy hoe tsy manana ninina afa-tsy angamba raha misy de misy angamba ny any ananina any mety mbola misy zavatra namaivanina le zavatra teo efa tsy nisy vidiny intsony efa tsy de natenaina ninina intsony hoe tsy manana afa-tsy io ohatra zany anao nanana vary ray gony de tapakapoaka sisa nijanona tao de rehefa antena mbola manambarina reo tsy manana ntsony zay tsy tena tsisy mihitsy hoe tsy misy reo fa zara raha tapakapoaka vita inona iny tapakapoaka efa tsy kôtina ntsony iny rehefa ohatrano satsy zany raha nanana ray gony ianao de ny tapakapoaka no tafajanona eo de tsy de misy ilanao any tsy ataonao anaty compte ntsony koa rery fa rindra zafin-dramanana fambiazana fitahina sondolany indrina tahiny Jesosy tenenina izy nitenenina izy hoe inona ary ny ataoko anao fa inona nefa ny anananao ao an-trano zany hoe voalohany indrindra Elisa de tsy vonona hitady zavatra lavitra halleloia fa ny eo akaiky eo ihany tsy amorona zavatra Andriamanitra rehefa hitahanao tsy amorona zavatra hafa izy misy zavatra eo aminao eo iverenantsika zay rehefa avy eo tsy maninina fa tsy diluy ray tavoara fotsy kozy monja ao izy aroa izy andana de mindrambilany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy nisy zavatra nefa aza atao vitsy misy baiko am'izany ary eo tafiditra ianao de aoka inindrim-baravarana ianao sy izay sy izy mirahalaza anakao ary manidina zany am'izany vilany rehetra zany de atokany zay feno de niala teo amina vehivavy ka nindrindrim-baravarana tamimba amin'izy roa lahy zanany ary izy mirahalahy tondra ny vilany teo aminy fa reniny kosa nanidina ny diluilo ary no ny feno ny vilany de hoy izy tamin'izany nitondray vilany ray koa hoy izy tamindreo hoy izy ireo taminy tsy misy vilany ntsony de nitsahatra ny diluilo ary vehivavy nilaza tamin'le lan'Andriamanitra hoe tamin'le lan'Andriamanitra hoe lany ake diluilo de ary kosa izy mandeha any am'diny diluilo kanefa ao zay trosan'olona aminao ary zay sisa tsy lany ivelomanao sy ny zanakao alleluia alleluia somary nampalelo ihany ny fiafaran'ny tantara fa iverenantsika zay rehefa aveo voalohany indrindra todika am'ray mpianakaviana ako ity vavy ty de vadina mpanompon'Andriamanitra fa maty le mpanompon'Andriamanitra fa rehefa maty le mpanompon'Andriamanitra de anisan'ny ato zany hoe anisan'ny zavatra anankiray nentin'ilay vehivavy mba ho tombony aza ho sitraka eo anatrehan'ny Elisa ilay na mpanompon'Andriamanitra ny vadiny
ianao zany raha manompo an'andriamanitra de mitsinjo ny tenanao ianao. Za zany zao raha manompo an'andriamanitra de mitsinjo ny tenako ka za teo any an-danitra re olona rehefa miala eto fa za koa mitsinjo ny ankonako satria ho avy ny fotoana raha zany lasa loha mbola andala-petretana anao ina tsy izy ny tsara lasolo za sa mampionina fa raha za zany tsy de ataoko sanatria zany na hoe tsy sanatria satria tsy hita zay lazaina am'zany tena hoe sanatria zany lasa loha de tena zany hoe mampionina ny tokony lasa loha fa raha lasa loha de zao tombony andreo ankonako reo koa afaka miteny izy halleloia hoe Elisa hitanao nge fa nanompo anao iny mpanomponao iny hitanao ianao raha manompo an'andriamanitra sady soanao ny soan'ny taranakao faramandimby ny zanakao ahita tombony amin'ny fanompona an'andriamanitra hoy foana ny tenin'andriamanitra hoe rehefa mpanjaka tanelina tany nanao ny tsy nety de zao foana mba tenin'andriamanitra raha tezitra amin'ny mpanjaka iny ary izy de zao ny tenenina noho ny amin'ny Davida mpanompoko fa tsy noho ny aminao tsy noho ny am'ireo mpanjaka ny adaladala tany rindreo rehefa anao zavatra andriamanitra de zao ny teneniny hoe antiako tenina am'le lasa ngerana nampavitsiry amboarambelona tsy hoe lasa hoana fa hoe tsy maintsy maty daholo zay mivady fa izy any lasa loha any tiako tenenina hoe tamin'ity maty zao le lehilahy ny lasa loha le mpanompon'andriamanitra de lasa nanano-tena le vehivavy ka lay fanomponan'andriamanitra zay ataontsika de sady soa atsika raha mialentsika de fafantatsika le vatanantsika fa soa ho an'ny taranantsika ihany koa satria andriamanitra de niteny foana hoe za noho ny amin'ny Davida mpanompoko de amindra fo aminareo noho ny amin'ny Davida mpanompoko de ho tahita noho ny amin'ny Davida ho avy zany ny fotoana any arina any mba ianao io rehefa lasa ianao de mba ho teneniny mba ny ankonanao mba azo tombony tamin'ny fanompoana an'andriamanitra nidonginy mihitsy fa nanompo an'andriamanitra io izy zay ny faniriany zay miara-mitsenan Jesosy tsika halleloia de nitaraina am'izay izy fantatrao tsara izy mivadika fa mpanompo an'andriamanitra ihany koa ary anao malala fa natahotra ny Jehovah mpanompo matahotra an'andriamanitra ary dada zany dada matahotra an'andriamanitra zany de dada mitsinjo ny ankonany halleloia tsy ny dada mihitsy mitenen'ny ankizy miteny amin'ny ankizy rehefa andeha vavaka hivava ho any fa dada mihitsy miteny andao hivavaka halleloia ndray mpianakaviana tokony mivavaka noho ny olona rehetra ao an-trano ndray mpianakaviana tokony mahery ara-panahy noho ny olona rehetra ao an-trano zandry dada ianao angeny ny kapiteny ianao ny kapiteny sambo kely ny tokantranonareo de lasa izy de zao nefa ozy izy fantatrao fa natahotra an'andriamanitra iny nefa tonga ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony salaminao azy ny ankonany ary na mihitsy zany nananan'olona trosa raha vehivavy ary efa saika lasan'ny olona ny zanany ny fomba taloha de ohatr'izao hitanareo amin'ny baiboly tsy misy mihitsy hoe mpivarotena fa ny filazanan'ny vehivavy zay lazaintsika hoe mpivarotena am'izao fotoana zao de vehivavy janga ao tsisy mihitsy hoe de nekentoran'olona vato le vehivavy mpivarotena satria mpivarotena zany taloha raisinareo naoty tsaty teneniko ty ny atao hoe mpivarotena ao amin'ny baiboly de tsy rehetriretintsika hoe mpivarotena fa ny mpivarotena tam'izany antsoina hoe vehivavy janga fa ny mpivarotena taloha de ny olona rehetra de afaka mivarotena avokoa azavaiko anareo le izy ny olona taloha ohatra ananan'olona vola ianao de tsy manana andoavana an'iny ianao de mivarotena am'le olona ianao Levitikosy resika vetivety zay tsy azonareo zany Levitikosy toko 5:20 andiny 7:30 Levitikosy toko 5:30 andiny 7:30 tsy mpivarotena tsy hoe vehivavy mivarotena manao firaisana aman'olona tsy zany ny atao mivarotena atao amin'ny baiboly vehivavy janga no natao andreny fa atao amin'ny Levitikosy toko 5:20 andiny 7:30 azontsika tsara ny tiany lazaina hoe ary miha malahelo ny rahalahinao ka mivarotena aminao
azapahnim-pona toy ny andevo izy oka hitoetra aminao taka ny pikarama sy taka ny vahiny izy mandra-pahatonga ny taona jobily zay no any-pony ianao zany hoe ny atao hoe mivaritena zany de lasa sahirana ohatra de lasa mitady asany amin'ny rahalahako na ny amin'ny anabavy za mo tsy manana rahalahy any amin'ny havako de ny ataoko any a mivarotra ny tenako amidino ny tenako de misy vidy ny tenako de manompo anazy a za rehefa namara rehefa mivaritena ekany tsisy anao capture d'écran zany ka hoe tapahany fotsiny le vidéo de ay radorakotsy ma mivaritena za efa mivaritena taman'olona zao re fivarotana tena ohatrin'io mihitsy eto zany ny olona taloha rehefa sahirana tsy manaka ohatra hoe indrambola tam'olona ka tsy manakaloha de ny tenanao no midinao mandra-pahafaka ny trosa le vehivavy tary nanan'olona trosa de le trosa geza be valeran'izy roa lahy mihitsy ary tsy mbola fantatry hoe firy taona ihany koa ny miasany aman'olona mivaritena mandoa trosa fa tao amin'ny baiboly tena zany mihitsy ny fanao rehefa miha-malahelo ianao tsy manana ianao a de tsy mangataka amin'ny havanao ianao fa mivaritena zany hoe tonga ao anao de lasa ianao manao andrara rehetrarehetra na mandra-pahazonao ny vola zay tokony azonao na efa nomeny vola ianao de tsy manana nandoavana an'iny de mivaritena ianao mandra-pahatonga ny taonjobily na mandra-pahafaky ny trosanao za taloha efa nitantarako anareo ty zavatra ty mety mbola misy aminareo tsy mahafantatra fa za efa tena nivarotra ny tenako ahako zao le fomba nisehoan'le izy nanan'olona trosa be zay efa fantatrareo zany tsisy mahafantatra an'izany ary reako ireo tany iran-danitra tsy mahamenatra fa boka ny trosa zao lehilahy zao taloha tsy fa seka matin'ny trosa ary tototry ny trosa tototra tena tototra de nisy olona efatra amby dimapolisa nanambola tamiko tam'izany tena efa tena resy tanteraka zay mivady resy tanteraka tena tsisy atao tsony efa mieritreritra isan'andro hoe ahoana moa zany zany any amponja ahoana moa zany hoe raha miara atao trano zany androany mety tsy verina tsony za tam'izany teneko anao satria za efa nampitahoriny olona bebe tam'izany hokadrainy miala ao an-trano izy ianao satria atao rehefa teneko anao tam'ire fijonavombe efa misy fotoana midy violon haiko tsara ahoana zany za fotsiny mbola tsy tary amponja mbola tsy migady zao lehilahy zao fa zao efa manao atina akanjo any mieritreritra foana hoe tsy tafody ara rehefa mety tonga de any amponja zany no mody de fa mba misy akanjo kely mafanafana isolosololanina raha ohatra sanatria tsy hitako tsony zay natao ary natahotra mafy mihitsy any higadra tam'izany de mahafantatra ao ny zavatra nataoko tam'izany ao za tsy nanana fa tsy moto sisa de io moto io a araky le teniko taminao mbola nana tobila ihany tam'izany fa efa rahatrosa mbola tsy nivavaka tam'izany efa narahatrosa efa tena nama ivay zao re avana ny zavatra nataoko nakataratasy de misy an'le olona anankiray am'ireo ny azy mibetsaka indrindra ny trosa ary raha misy zany afaka tonga de managadra anazy hoe tena de io tena io ny atahorana indrindra ny azy ngeza indrindra ny trosa za hoe jesosy aizy mba miantso jesosy any tam'izany fa tsy mbola ohatry zao le mivavaka de na anao taratasy ary avana nanoratra taotra zay tsika manoratra taratasy reny taratasy tony officiel mihitsy fa nitantaraiko zany fa misy mbola tsy mahare mantsy zany rado rakotsalama efa nivarotra tena tamin'olona nivarotra ny tena ny anafahana trosa tsy nivarotra tena am'le hoe vehivavy janga hoa le resaka janga tsy hany fa araky io le vidikoso mihitsy nanoratra taratasy anio fa ohatra 5 volana jolay raika amby roapolo sy roa arivo ery amin'ny sisiny raha hoe moa nisy noeko ny anarako nareo fa lava be ny anarako ry havany Rakotosalama Jean André Nalimanjaka Rato Arifetra anarako daholo zany nataoko teo ny anarako ny momba ho an'Andriamatoa de ny anarany en bonne et due forme mihitsy manoratra taratasy tena ara-dalàna mihitsy fa tsy sangisangy zany de zao ny teniko taminy za tompoko de manaiky fa anananao an'ity vola ty ohatry zao zany efa tompoko rehefa tena amin'ny andinika de fantatrao tsara tsy manana anonerana ny itsony reraka matahotra ka izao
mba miangavy anao atoko azakadraina itsony azakadraina fa ity a manolo tena mba raisy ho mpiasanao tena marina zany antany mampionona raha tsy mino zany hoe raisy ho mpiasanao a hiasao aminao de zay anaovanao zay anyranao a irakiraka manao sofera bataetana brosy kiraro zay tianao mihitsy manasany tranonareo menakavy mandeha metsena mahandro sakafo ampianary misakafo mahandro sakafo kely de ataoko zany rehetrarehetra zay azonao atao ampanaovina de ataovy nitakalon'izay de zao ny karamako a miala am'izay ny karamako de miala am'izay ny karamako tsy fantatry firy taona no voafafa nitrosako aminao tsy maninona fa nahiasa eto mandrakizay raha tsy maninona tena mipresizeko mihitsy zay aza mihafahafa zay tianao ninona angeravana mahatonga anahako hitanao manompo an'Andriamanitra eto e zary rehefa sika ny vary tena taminao zay tianao na mamafatry zay misy hoa tena marina zany teko anao zany tena nataoko zany taratasy zany tam'izany mafy loatra ny ato raiso atompoko zay tianao nanasa tomobily eo mason'olona eo i monsieur rado tam'izany iravina tam'izany tena mba manana ny toerako teo anivon'ny fiasana cadre nge zany tam'izany ravana anivona fiasana fa nanao an'izany ahako fa io tenena mampionona io ny zavatra farany hoe za zany miasany aminao fa zao fotsiny angatahako aminao mba misakafo fotsiny vady aman-janako de za tsy mandre volohany espèce aho fa manana compte fotsiny soniavoko raha talàna mihitsy raha mbola ilaina ary ny legaliser an'izany tany amin'ny firaisana nataoko saingy menatra ao any amin'ny firaisana fa nomeko azy nataoko dika roa mitovy de nandefako taminy io satria zany natao ohatra ohatr'izay nge le zavatra ento nge revany ohatr'izay neka nahazo any vady ny zanako ramatoa io tena mahontsy zany za tena zany ny zavatra ny ainako zany zany nge revana mahatonga anay za hitanao nge tsy mokaramy fa za hitanao io manolotra ny tenako an'Andriamanitra za ve ravina efa sekananao mpiasan'olona kely ohatry zany nafahan Jesosy zay mbola azoko atao an'io Jesosy io ataoko tena teneniko anao zany zay mbola azoko atao an'io za na mbola ho avy aza ny fotoana hoambanana basy anompo an Jesosy sa ho faty tena tonga jo maty mihitsy mety antony amitady atony halleloia efa ela neky ny antony efa ela neky ny antony devoly any no mahatonga anay ohatrin'io sao de verinao fa hoe sao de verinao hoe olona taitaitra zay de zavatra mahafinaritra de zao hitanao zao ozy Jesosy sy rado avy topoy avy manompo anah aza manompo olona zany manora tena ho nanolo tena ho an'olona tam'izany tena nanolo tena zay tianao inona fotsiny le iraka sasako ny tomobila brosiko ny kiraro brosiko ny trano zay rehetrarehetra vataetany tsy maninona hoy Jesosy aza manao an'izany fa andao makaty amiko aty amiko miasa halleloia zaho CDI io contrat CDI miaraka am' Jesosy halleloia mandramaty de zay sika nahazo an'ity vehivavy ty saika nivarotra zanaka izy mandrapavaka androso saingy zao halleloia nandalo teo amin'ny fiainany Elisa ohatra anay ihany koa fotoana elaela kely taorina nanaovako an'izay taratasy zay nandalo teo amin'ny fiainako koa Elisa ry avana Jesosy Kristy halleloia nandalo teo amin'ny fiainako am'izay izy velona indray ny fanantenako tonga mibaiko tsy manao mpiasan'olona zany ianao mpiasako ianao rado halleloia mpanompoko ianao halleloia vonona koa ao izy Jesosy amatsain Jesosy anompo olona ifo maraina hatramin'ny firarevana efa saika nataoko zange ravana teneniko anao fa nahiary tory hatramin'ny firy atao ka noho Jesosy ataoko zany na mbola no alim-bavaka androany tsy matory tsy problemako zany ho an'i Jesosy fantatra hoe amin'ny firy isan'andro amin'ny matory inona ny antony atoriako anasan'Andriamanitra vitany eto de mbola mitelecharge an'ireny zavatra hitanareo mandeha YouTube sy ny radio mandeha eto zay mivady eto hatramin'ny firy halleloia tsy ampitaraina an'izany nene te mbola anao
nareo efa matory rehefa avy eo tonga eto ny vady miara-miasa eto zay mivady izy mampiditra nira anatin'ny raha teo za mampiditra mitoryteny za mitelecharge an'ireny youtube tsika tsisy an'izany hoe olona zay ihany zay mivady rery manao an'ire halleloia miasa ho an'ny tomponay raha mbola ifomaraina be raha pitsy ho an'i jesosy mifondra halleloia ary ne raha mbola zavatra ho an'andriamanitra zany tsisy olan'izany mbola mitera jesosy andana ny amin'ny 300 kilometra misy olona andrahako anao ndany etony gazoaly etony rehetrarehetra ampidiriko ny akanjo mafana de lasa de ataoko bakely mivady aman-janany de lasa teneniko anao zany teneniko anao zany nefa tonga na mitenanareo ianareo za mieritreritra mihitsy hoe zay reto olona taitaitra fa tsy taitaitra zao fa olona tena mamaly fitean'andriamanitra zao olona zao e halleloia mba manao voatra anay halleloia misy fotoana zay manao tafika masina narary be mampionona tamin'izay nefa le programme efa vita zany hitondra ny olona anao tafika zany hoe raha mijanona zany de tsisy tafika masina tomobiliko netiny zany sofia ozy amantsy am'vadiko hoe alao andeha ndana mihitsy ozy mandeha alao araha reto halleloia satria maninona za andeha jehova nasitrana anao neny fa tsika niasa ho an'ny tompontsika tsika halleloia tsika nompony andriamanitsika lasa nandeha mampionana narary ny lozako tao neraka tamin'ny ankizy mbola teo ny rafozako tamin'izany soranazy halleloia niasan'andriamanitra tsy maintsy mandeha zay zany rehefa mbo ampisafidianao zavatra ka mbola misy asan'andriamanitra fanindry tsy de mialatsiny aminao afa raha mbola misy mihitsy asan'andriamanitra de asan'andriamanitra saika ny variteny ozy ny tompontsika hoe tsy zanako io halleloia aty miasa de zao fa mifanena tamin'ny elisa le raha matoa soa ihany za koa mifanena tamin'ny elisa ohatra zao zany tsy haiko ny farako ozy jesosy hoe iny ary hafa nandalo tahina tamin'ny jesosy am'izay jesosy avonjeo azy ange jesosy efa tsisy ninona atao tsony efa tena resy a jesosy reso aza ozy jesosy hoe taka ny teny elisa inona ary ny ataoko anao inona ataoko fa inona ny ao aminao ao de jesosy tsisy ninona tsony ao jesosy e tamin'izany fa fongana ny rehetra teo am-pelatana fongana ny zavatra rehetra mba nytahin'ny toby any zay mivady mba nisy fitahin'andriamanitra ihany talohan'izany afinaritra ny fiainana tamin'izany afongana tsy nisy nininona tsony tadidiko mihitsy fa nanana trano sy tany zay tamin'izany talohan'ny olana lasa daholo tsisy tsony de nisy taninay anankiray zay tany ilafy tany io tany io tany tena nividiny tambola nanam-bola de mipetrapetraka fotsiny teo de tamin'izany ny taratasiny io tany io tena ohatrany hoe vidina fotsiny izy de tena velavela teny de lasa sarotra be ny karakarana taratasina tany de ohatrany efa tamin'izany efa nafoy ohatrany hoe sotrany zavatra tsy misy hoe vola vety de tsy andrarahina tamin'izany tonga am'izay ny fotoana nanomboka ny vavaka inona ny eo aminao de tena jerena tokoa isinona mony eto roneny tsisy ninona tsony inona ny eo jesosy tsisy afa-tsy tany anankiray ny papean'izany ara mikorotana tsisy ninazo atao tsony am'izany ohatra ny tsy misy hoy jesosy hoe eto aty eny halleloia eto am'izany tsisy sorisana volo zany natenaina tsony eo aminao eo misy zavatra eo inona ny any aminao inona avy ny anananao ao an-trano lazao amiko hoy elisa misy amintsika hoy jesosy inona avy ny ao aminao misy zavatra ao aminao ao misy olona mandalo fasairanana be mihitsy eto am'izao fotoana izao misy olona tena hoe tena tapidalakale hoe aiza ny efa rahantsika inona tsony taloka ianao nanan'olona vola fa mbola misy tobila azo namidy de mbola tsy de taitra ianao tamin'iny hoe amidy io de anlihana ohatr'izao fa tonga ny fotoana eo amin'nao le tsisy ninona atao tsony efa andeha ivaritra ny zanakao ivaritra ny tenanao amy tompotrosy ianao fa jesosy mbola ny teny elisa mbola ny teny jereva alofa misy zava inona fotsiny ny ao halleloia inona ny ao de mitodidodi ianao fa misy zavatra ao aminao ao andriamanitra tsy hitady zavatra vaovao ny
ny anisan'ny zavatra tena miporofony Jesosy ry havana ankoatran'ny mampamorona anazy de niporofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy koa ny fampitomboana. Rehefa noana be ny olona tsy omby 10,000 zany hoe vatan-dehilahy 10,000 miampy zaza amam-behivavy angamba io mety any amin'ny 1 alina tany satria tsika mahafantatra fa matetika lehilahy ray de vehivavy vadiny de ny zanany efatra ohatry ny anay ohatra fa ny lehilahy fotsiny voisa tamin'io tsy omby 10,000 io fa ny vehivavy andeha tsika 1 alina io na 9,000. Rehefa noana reo de zao ny tenin' Jesosy any Jesosy ngery avy natao de nanao fahagagana de manao ohatry votsy tanareo zao de misy mofo tampoka eny fa teny Jesosy am'porofony inona ny any aminareo tsy ozy ny olona tsy misy afa-tsy mofo 5 de azan-drano zany inona ny avy tana olona ray ary mety tsy vokin'izany so eto aty zany inona mofo 5 de ina koa azan-drano ny averin'ny olona fa zavatra tsisy zany raha manoloana ny olona 1 alina sy 7,000 sy 10,000 zany inona ray avana mitovy amin'ny tsisy vary tapakapoka eo anatrehany vary 2 tonnes zany fa teneniko anao raha nisy vary 2 tonnes atao tsisy tsony afa-tsy tapakapoka mbola ireharevy ianao tena hoe misy tapakapoka evana fa mifalia mezan'ny olona kapohan'ny olona iny tapakapoka iny tsy hitatsony hoe iny mbola ireharehanao raha mihoatra amin'ny vary 2 tonnes fa Jesosy teto olona 10,000 farafahakeliny zany lehilahy fotsiny mbola nisy ihany koa ny vehivavy sy ny zazakely inona ny any hitanao miainga am'le hoe inona ny any satria ny andriamanitsika de andriamanitry ny fampitomboana halleloia andriamanitry ny multiplication ry havana malala multiplication ny opération rehefa miaraka amin'ny Jesosy ry havana malala halleloia eto aty inona ny ao de ianao ndraindray tsy mijery hoe inona ny ao fa na to de kivy hoe sy tsisy ininona ty vehivavy ty kivy za io za tsy manana fa tsy diliro ray tavoara monja zay sisa zay sisa koa raha diliro ray tavoara monja efa inona ny vitazany ny anay tam'izany tsy nisy afa-tsy tany anankiray fa sarotra papie be tena tsy na ny olona ividy any hoe ve tsy kivy fa izy Jesosy hoe inona ny ao nitrosa ho amin'io ohatrinona efa ho 1 milliard ateneniko anao zany fa so ihany fa Jesosy ny fanena taminay ry havana fa tsy devoly raha devoly ny fanena taminay io kely nananana io ary mbola lasa ary nigadra ateteny aminao androany teny aminao andro misy zavatra aminao eo amin'ny alalan'io ihany nitain'Andriamanitra anao tsy mijery lavitra ianao tsy mijery lavitra sy mitady lavitra Jesosy inona ary ny ao amin'ny tokantranonao tsy misy afa-tsy diliro ray zao ny tenen'ny Elisa izy tsy niteny tsy misy afa-tsy diliro ray tavarao izy zany ve tsy tao inona koa zany ozy Elisa diliro ray tavoara raha ny anao rakivy nefa de mahereza amin'ny tena hoe diliro sy ny diliro ray tavoara de manao publication am'izay Elisa misy olona de mampime misy diliro ray tavoara ny eo aminy nefa mieritreritra ny andeha ho aiza raha misy Facebook raha tsy loha zany Elisa ohatra diliro ray tavoara ny anananao ko zahako mba ohatr'izany na le olona mihitsy koa manao publication diliro ray tavoara ve de mba ho aiza oye ohatra na manontany olona any mba ahoana moa le fomba filaza iny hoe copie-coller azafady de aza fotrany anarako rem-pianakaviana ray manana diliro ray tavoara raha nareo ry mamoana eo amin'ny toerana inona avy ny ataonareo am'izany inona ny afaka vitanareo amin'ny diliro ray tavoara de feno olona manany ihany eo andanario andana taven'izao na tsisy roa tavoara ohatr'izany fa Elisa nisy fotsiny tao ary na ray tavoara na mbola atsasaka tavoara koa tsy any ny problème fa misy an'le zavatra ao halleloia ka diliro mantsy ny fidiram-bola tam'izany de misy azo idiram-bola io halleloia
izy le zay misy ao tara tavara fotsiny ke fa misy divily fotsiny ve eny misy fefera tavara tsy nitoizany elisa tsony nresaka tsy resaka tavoara tsony elisa tsy nresaka en quantité aniny tsony elisa fa misy ray tavoara fotsiny ao misy diluile fotsiny na ray kapsily azy ao an-tranonao ao a misy zavatra zao zara teneko anareo milohan'ny andrisako nytory-teny zay raha tsisy ny fiovana raha tsisy ny fiovana raha tsisy fiovana de eo amin'ny tapatapaky ty volany ty hatramin'ny farafaran'ny volana io zay tsy eo kely lo ohatry nisy ataona ihany fa tenenenareo ihany ny daty a averiko foana zay mba tsy hatampoka atsika mantsy eo amin'ny 10 andro ao tsy eo zay menakavy kely zany hoe zay eo ihany fa tsisy ny fandarantsika mikatona daholo aloha ny fandarana amin'io a tsisy takariva mahafinaritra tsisy vavaka fiambena tsisy ny sabata misy a fa mety audio mety tsisy sary satria tsy atao tokantrano tsy afaka hitondra fitaovana na iza na iza ny tiako lazaina de zao isika rehetrarehetra eto zao ny akabetsahantsika de andeha vakansa hiala sasatra kely daholo ary raha manana fahafana anao de mandehana ilainao zany taorina reny confinement taorina reny ilainao zany ilainao maka rivotra kely danina ataovy zay mahafaly anao hotahin'Andriamanitra ny ianao raha misy aminareo a maniry mba hoe za tena nefa de entina mbavaka ianao de dana aloha mandeha kely aloha ilain'ny sainao zany zao rehefa miverina tsika rehetraretra de isa taontsika raha tadidinareo a eo amin'ny septembre rehefa alohan'ny hidry iny mpianatra misy fifadikanana kely ataontsika any demarentsika an'ilay sady matetsika rehefa avy mandeha vakansa de somary ohatrany de amerina an'le afintsika zany tsy manaiky tavely zany de amin'io tsika rehefa amin'iny voalondohan'ny oktobra iny anao fifadikanana 3 andro so sady anareo zany de miomana ao amin'iny volana iny a de anao ikarakaratsika jery-daty tsika angatatsika amin'Andriamanitra ny atanterahana zay de anao fifadikanana 3 andro ny mpianatra rehetrarehetra nenay zao teneniko anao hoe zanakely voalohany iny zanakely voalohany ny fadianina izy rehefa isa taona miaraka amin'ny fadianana fa ny azy ray andro ny ataony aniny ametraka ny fiainana eo le fianarana fa ny zanako voalohany le fianarana rehefa tsy faharoa ny zanakay anankiroa ndray ny amin'ny collège izy roa ny amin'ny collège tena voninahitry n'Andriamanitra fa voalohany de faharoa satria naniny nametraka tsara eo am-pelatan'Andriamanitra gasy kely zany ve anao de voalohany ianao natrehan'ny fazary mba tsy mba mahafinaritra ve zany riavana de zao ny zavatra ataontsika ifadiana 3 andro tsika amin'io de amin'io fotoana io tadidinareo ty tory-teny ty androany fa hitondra vilany be de be tsika anatin'ny fifadikanina io inona neny aminao amin'io a aminatin'ny fifadikanina io zay rehetra miditra anatin'ny fifadikanina io de hotsofina rano ny diluile ray tavoara eo aminareo za tena anareo zava-dehibe zany zava-dehibe io tsodrano io de eo tsika samy mitondra vilany mindrama vilany amin'ny mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra mitondra vilany vidy tsy zavatra efa misy diatanan'olona any hoe misy fitahinan'olona fa hitondra vilany vidy tsika amin'io ary mino fa vilany vidy zany tsika manana be dehibe betsaka ny olona tena hoe mbola tsisy ninona mihitsy ny fiainany amin'io tsika 3 andro io ny mifarana amina tsodrano a angataka amin'Andriamanitra amizay hoe hosoran'ny Jehova ne ny tenako hitsodranantsika rehetrarehetra amin'io ny projet anao ny fianaran'ny zanakao anomboka atao ampianarina avao isika fataontsika zany isa taona fataontsika zany a tsy hoe zao zany vao ataontsika dia hitanao ka teto de zao ny tenen'ny Elisa andeha mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy fantatry Elisa fa misy vilany eo amin'ny vehivavy io sa tsy misy tsisy tokantrano tsy misy vilany zany raha tsy rehefa tena saina de namidy ny vilany fa zao tsy reo vilany reo ny ilain'ny Elisa tsy ampy reo satria Elisa de manana vision ngeza be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ny olona mahafantatra an'Andriamanitra de mahafantatra fa Andriamanitra lehibe de Andriamanitra manao zavatra lehibe ianao manana vision ngeza be miaraka amin'Andriamanitra be de be ny olona manafangaro ny fahalalam-pomba fahaizana mionona afangarony rehefa miresaka finoana amin'Andriamanitra misy olona mangata-javatra fombako rehefa misy olona tsy miteraka de fa miteny za mba te mbavaka sokraty fa mba te hiteraka ay de
de voalohany indrindra aloha manamasina tety hainareo ihany le zavatra eto aminay tsy naentina mbavaka ianao nefa tsy mbola mety misy zavatra lambo aminao mila andray zavatra masina ianao tanana zavatra madio de ny tananao mila madio de tsy vitany entina mbavaka zany raha teteraka ianao fa mila misy zavatra hovainao aleloia fa zany eo fa tena zavatra fantaniko aminareo ho anareo zay efa nandalo tamin'ny zavatra de zao taniko anareo efa miresaka tsika de ivavaka ifampisotrano inao azo any tianao lasa vavy de misy miteny sasy omena rehefa misy fotsiny ka tsika rehefa mangataka amin'Andriamanitra de mino fa Andriamanitra ame atsika zay irin'ny votsika aleloia za zao ohatra zany za rehefa misy zavatra angatahako amin'Andriamanitra de misy sary hitako mihitsy ao anatiny ao Andriamanitra za Andriamanitra mba mila zavatra ohatra hitanao Andriamanitra ohatra angatahako aiza ny angataka any amin'iza indray ny angataka rehefa any amin'iza de davino angataka n'Andriamanitra azoko angatahana betsaka ny olona miavy mpamesemanina fotsiny inona ny asa de davinao tena zay misy inona ny mba irinao aleloia inona le asa mba irinao na vady io anangery avana malala misy ke zany io zao rodinina hitondra vilany goza be sy govety ny tintenina amin'io Andriamanitra io ke raha avana malala tena teneniko anao fa tsy takatry ny sainao zavatra azo azon'Andriamanitra atao misy amitsika angataka de miafiafy se na vady io aza zay le resako tapaka teo ianao zao ohatra mitady vady tena azonao atao mihitsy mangataka Andriamanitra mba le lavalava oriny iny de mba le kinona ary ny fotonao ianao vitany hoe mivady Andriamanitra de zay misy le tsy tian'olona rehetrarehetra reny mba le fahasoatiny anankiray am'ireny le teny efa le farahidy vavaka ianao tompo mba meo le anjara koa misy sarika mihitsy somary mba lavalava oriny iny izy de baribary maso kely de haleloia de vitakitanao ohatran'iny hitako ny Andriamanitra tsy angatahbady mivady Andriamanitra zay tena le lavin'olona rehetrarehetra sady maditra ny mpamonon'olona efa tsy tian'olona efa impiriny saraka reny tsy maninana reny tsy riavana angatao zay irin'ny fonao na inona teneko anao io teneny mampionina io tena teneko anao ty zavatra ty mbola sy niaraka zay sy mampionina de fantatrareo misy an'ilay top modèle hoe Cindy Crawford misy tandra eto izy iny de mba mahafinaritra anay izy iny zao riavana mba atao tsaiko tao apoko tam'izany zaho Jesosy mba rehefa mba misy vady de mba metisisy karana mba za tena tia metisisy ohatrohatry ny mampionny tena mba mariny teteniko andefa tsy sangisangy zany sao de Villeneuve sangisangy de tiako mba misy tandry de jerena ange mampiony hitanao mampiony sady karana kely misy an'le tandry eto mampiony ange raha nakavo hitako de efa fantatra hoe tia mivadika tam'izany mbola tsy ohatry zao fa ninoko fotsiny io izy vavolombelona zao foana teneniko aminy misy fotoana misy olana zay sisy tratra ny sisy miantsa zao foana teneniko azy ianao raha angao vadiko apakariko anao apakalina fotsy apakariko aleloia misy fotoana manana olona hafa misy miaraka fa mahafantatra mampiony tena maro zany teneniko zany de mampiona le fenana fa tsy izy ny hoe etiko miavona mialatsiny mampiona fa zany resaka taloha nytiako tena hoe efa tena ao anatin'le hoe vao hitako dia ty le commande ty halleloia sur commande afaka tena ataonao mihitsy tena maro zany teneniko anao zany za tena mba nanilo izy mba misy tandra kely ohatra de io de jereko izy de jerenao tampeo zany Cindy Crawford zany misy an'izay koa izy de mety ohatra ny karanarana kely de io mba tonga vao hitako a de zay ty le izy rado fixeo halleloia tsy atsiatsiatra iny fa za efa manana fahazarana zany ary za hatramin'izao miteny zao za rehefa na tsy mangataka zavatra peu près amin'Andriamanitra zany za koa manompo an'Andriamanitra tsy manompo an'Andriamanitra peu près eo izy taoko maty tsara inona Andriamanitra toriko fahamarinana
dahoarany tsy safosafokoa zany andriamanitra amakaseo amin'ny farainao masiny le olona mba tsy tezitra indray de tsy tiana aleloia zao ny zavatra ny teneniny dana mindra ambolany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy zao ry havana andriamanitra tsy tian'andriamanitra zany manao zavatra misy ambonambon-javatra olona zany zao mantsy raha vilany efa nisy menaka kely tao de ho amin'ny fotoana ho be menaka eo zao ny tenen'ny olona menaka ihany nahatonga anao ohatra zao zany nefa tsy hay zavatra ohatra zany raha vao misy dia tanan'olona aza mahatonga anany tena hoe ianao raha hivavaka hijoro amin'ny fivavahana de manana hambo amin'ny andriamanitra ao na sanatria aza tsy manako hoaniny ianao de sahiny joro miteny milamina izay efa tanaty olona zay mivady eritretinao misy zany nanomboka nivavaka fa tena tsisy hoanina miloakana iny fantatrao inonao tsara ty zay mivady rehefa mivady rehefa nanomboka nivavaka de mijoro zay satria zay tena voenjika be zay tamin'le fivavahana ohatra zay lasa mivavaka sabata de misy any fianakaviana hoanareo hoe tena tsisy sakafo mihitsy tena mbapy tonga va misy mitondra hena inona fa fanomboka ny tena zay zay ke fafaka sabata tsy mihina kiso enary ny ataonareo am'zany zis de miaraha am'zany ianao nefa te hijoro am'le izy de tsy maintsy inona zavatra ataonao mba hanaprofo amin'ny olona ianao fa le zavatra hijoroanao koa misy zavatra tena ianao hoe alleloia nareo ke nilana aminareo menatry nareo mijoro ny avany manao nareo tatyarina tenany avany milamina zay tsy antenina ninona milamina tahiny jesosy zay ka inona zavatra hoannay am'zany vary de anana de tsisy menaka tsisy voatabia tsisy ninona tsony fa efa mivavaka io vao nitoriko taminareo tamin'ny sabata hoe eo am'le ray volana io fa zay nijoro am'izay fotoana zay tsisy olona afaka hiteny aminao mihitsy hitenina hoe tahiny jesosy sedoziny olona zay ary nanaritra sakafo anareo ka tahiny jesosy taizynareo azonareo le izy manana anareo an'izay fijoroana zay fa io tsy mandrakizay ny alaelon'zay nozoim-pahoriana ianao tsisy azany tsisy hoany zany ary tsy mahantra mandrakizay zany ao fa mijoroanao vilany tsisy nininona ny ilaina eto fa me vilany ety sy vambona menamenaka kely reny sy asidilily kely sahirakirana tsy miasa indray andriamanitra zay fa vilany tsisy nininona io tonga de le vilany madio be ahafahanao miteny amin'ny olona hoe vilany tsisy ninona nalaiko teo raha tahiny tompo am'zao de ny tompoko fa tsy nareo naloha za mba zatra miaina amina ambona diloilin'olona zany manana hambo miaraka amin'ny andriamanitra reo ny andriamanitra reo ngeravana mahavonjy anareo ny andriamanitsika ngeravana mahavonjy atsika za vitako mihitsy manda fanampian'olo zany raha olona anampy anay ka hiteniteny hoe aizakory zao nareo zay mivavaka eo de aleo za tena nona aleoko nona miandry ny andriamanitra zay fantatra fa tsy maintsy ho avy vilany maina be mihitsy ny entana fa ny olana de zao efa mba nyteny any elisa hoe oreto aza atao vitsy misy zavatra ao ambadiky zany ianao mila manana finoana ngeza be mihitsy ianao miaraka amin'andriamanitra aza limitenao amin'ny isan'ny bolaninao ny fahasoavan'andriamanitra aminao ny azon'andriamanitra atao aminao be de be fa ianao no limite hatreto ihany fa ny azon'andriamanitra atao amina zany ryhavana sy tena tsisy sakatry ny sainao io de ny olana de zao rehefa tafiditra anao de oka indrindry varavarana anao sy izy miralazana akao ary manidina am'zany vilany rehetra zany de atokany zay fiaino efa sarotra any lo mino zany de liray tavoara vilany nandeha daholo ny commence ny pourquoi sy fa zao hoe zay ny atao ifinoana atao fotsiny aloha alleloia atao fotsiny aloha lasa am'izay tonga eritretinao tavoara tsy nanana tavoara moa za teto aizare mizahatra atao koatiny hoe tavoara ty zao misy clé USB ty de misy vilany eto de ty zany ohatriny hoe tavoara de ato anatin'ity misy menaka de ato anatin'ity menaka ty ato anaty tavoara ty misy menaka de atao ohatra zao de vilany ngeza be mety 34 38 44 vilany be fa eo
misy beraka midina de mahavarina tsy mety lany le izy misy midina foana de le vilany ny feno de zay feno izy de atao iny atokany alleloia fa mitetely rety tonga re vilany a feno atokany tsy nitsahatra le diloilo nefa inona ao fitahina be mihitsy satria amin'ny alalany diloilo ahafahana manefatrosa mividy akanjo mividy tomobila mandeha roplanina rehetrarehetra amin'ny alalany ianao zany mahita fotsiny tonga de euro be deabe ohatra midina way feno le vilany atokana feno le vilany atokana ny olana de zao hoy ny tenin'Andriamanitra natao le izy nefa nindrambolany Elisa efa niteny aza atao vitsy fa ny endrareo nataon'inona tsy vitsy loatra aloha fa vitsivitsy ihany taka ny tehiteny Elisa alaivo daholo vilany rehetrarehetra fa misy zavatra iseho de inona ny zavatra andrany nandeha le diloilo ka le diloilo tsy avelan'Andriamanitra ho very Andriamanitra tsy manara fitahina amin'ny tany fa iny misy zavatra mitady iny halleloia Andriamanitra tsy nanao an'izany hoe fitahina avy aminy de avelan'ny very amin'ny tany fa iny misy antefany iny daholo eo mahatonga antsika tsikify fa nyteny fikasana nge tsika ho tatazatsika io halleloia tatazatsika io lany am'izay hitondray vilany hafa tsisy tsony izy izy mirahalahy vao nyteny hoe tsisy tsony tapitra tsisy ny lana an'le tavoarantsony lany diloilo inona na lany le diloilo lany mety anaty tavoara ka le tao anaty tavoara nge efa ela ny tokony lany efa ela nginy ny tokony lany fa tsy lany iny raha mbola teo ny vilany fa ny nahatonga n'iny lany ny vilany tsy teo tsony ravana malala manana ianao vision ngezabe manana finoana ngezabe aza feranao zay azon'Andriamanitra atao aminao raha marary ianao am'izao fotoa zao malemy eo am-pandriana manana ianao vision fa ianao io mbola hiazakazaka ianao mbola hiverina amin'ny herinao manana projet hoe za rehefa mitsangana eto izao zavatra ataoko hividy bisikleta mihitsy mbola hiverina andeha bisikleta mbola andeha hanao zao mbola andeha hiaso zao mbola andeha hanao san'Andriamanitra hivavaka ny tendrombohitra sy ny sisa fa ianao malemy aza feranao ny kapasite an'Andriamanitra aza feranao amin'ny finoanao kely ny herin'Andriamanitra ngeza-be zay tokony hiaso amin'ny fiainanao tena teneniko anao fa zay zay tany nitenenay anareo zao tam'izany mbola toy an'izao zavatra iainanay zao zay hoa tam'izany efa sek 4 ratsy gadra lava le tany kely zay sany teo aminay fa nentina mbavaka halleloia lafo ary lafo tamina olona tonga koa de fandray tam'le olona le tompony taloha le mampitonga le taratasy lahany zay nandre vola fotsiny zareo fanaraka tany nanomboka teo ny ainga kelikely fa nanomboka teo ny odina ny vilaniny mivady koa netinety teo daholy halleloia ary vilany tsisy ninina projet rehetrarehetra faniriny isan-karazany halleloia nofinofo rehetrarehetra halleloia lafim-piainana rehetrarehetra vilany daholo nge zany netina teo daholo ny vilany tsisy ninina tsisy diatanan'olona mandraky tiany androany de afaka mijoro vavolombelona aminareo fa mbola diloilo zao hitanareo zao takolaka sy anina mandamandana zao mbola toy any diloilo tam'izany nisy olona zay fa nitondroko vavolombelona tam'izao te maranaparanako azy lavalava androany fa nisan'ny tena tiako mampahery olona amin'ny tenin'Andriamanitra io misy olona teto andafony seho tantara mampinona mety matadidina tany amin'ny tamy 2000 firy efa ela tam'izay zay mbola tany amin'ny Ile de France tany mipetraka nisy olona tam'izany zay mbola mampahery ny olona amin'ny telefônina fotsiny halleloia mbola tsy de tena nanao tamy Facebook mbola le torotoro teny kely re fotsiny fa tamin'ny alalan'ireny moa de babetabe ny olona mifampiresaka tamiko tam'ireny misy olona mbola ela zareo vao ndray karama tena sahirana tena sahirana zareo tam'izany satria ny eo amin'ny lafiny ny eo amin'ny asany tsy zarizary be mihitsy le zay le miasa amin'ny tsika samitsika tam'izany de zareo tena tsy milamina mihitsy ny fandraisan'ny vola tsisy vola
€1 sisa ny volan-drareo farany volana mbola elaela €1 tsy milo an'izany no raha teneko €1 ny vola eo ampelantanandry zareo fa nentina mbavaka inona ny eo an-tanana misy inona eo aminareo €1 tsy misy afa-tsy €1 adray vola be zany nganisy namboatran'izany fa io mofo dimy sy azan-drano io diloilo oetsika mbavaka io halleloia ianao nge raha avana malala tam'izany tadidiko mihitsy nanentana ny olona rehefa nitory an'ity teny ity tiako raha misy efa teto tam'izany nanentana ny olona tam'izany inona le any aminareo a eto ndeo efa mpiantso inona le diloilo ray tavaranareo do etsika mbavaka iny fa nentina mbavaka vola €1 inona ny tokony vitany €1 fa misy vitany zany rehefa andriamanitra mitao vitany vavaka eo ny raha matohatry ny misaitsaina eo inona no ataotsika hividy mofo ve tsika adidiko misy 90 centime ny mofo ray satria nao ny ankizy tadidin-dramatoa tampoka fa nisy mbola misy lafarinina ny anatin'aty aminany jerena ohatry nisy atody mbola nisy menaka ndao anao mofo rehefa ataontsika any Madagasikara de vidy tsisy lafarinina ka tsisy lafarinina fa nanana siramamy izy de nanana menaka kely de nanana atody zay ngamba le izy za moa tsy pahay mofo fa tantarainy le izy tam'zay de inona ataontsika am'ty €1 ty de ndao hividy lafarinina de vidy lafarinina zareo de tadidiko mihitsy eo amy 90 centime eo koa ny lafarinina ray kilao vehivavy mivavaka amy fifaliana falifaly tsara mihitsy ianao mifalia am'izay ampelantananao ry havana raha misy tsy manana afa-tsy zany eto tena tsofina rano izy fa nijorotsika vavolombelona fa mety efa teneko teto fa mety misy betsaka mbola tsy nare de inona ny zavatra atao de le lafarinina iny le azony tam'le 90 centime nafangaro tam'le menamenaka kely sy anatao an-trano de nanaovany mofo ina mofo baolina angamba izy tsy tadidiko vita de izy eo ampanaovana le mofo baolina de le avy amboarina zany izy de mbola mamaimay reny de apetrapetraka etsy de mbola tsy misy mahazo makina reraky izy fa ohatry zany misy olona ny antso misy fa olona fampiasa taminy de hoanareo ay vita le mofo baolina ino zany manao inona re zany manao mofo baolina de vakanareo manao an'izany ela tsy nihinanako an'izany ka nareo mivarotra mofo baolina fa fijery izy mivady varotry zay ohatriny le efa mpivarotra eny efa zavatra natao sany ohatriny tiaty nametraka prix maimaika te 10 € ny folo na tsy tadidiko izay 5 € ny folo mba hatondray re zay mpanao folo telo eo dada le olona teo an-tanànany teo ihany tsika tena 10 € tsy tadidiko roapolo tsy tadidiko le fomba nanao satria le lafarinina navita mofo baolina be deabe de le voavita aloha ohatra tsy teo natao tanaty sachet lasa ny livrena tam'le olona de tonga de nahazo 10 € tadidiko mihitsy ny fitantarany azazavana nahazo 10 € rehefa azo le 10 € le olona le nividy teo nisy vahiny tao an-tranony vahiny vazaha miaraka amin'ny eo tanàna eo nihinana an'le izy mbola sy tonga ny an-trano koa le rangahy ono ary reto mba misy manao commande reto mba afaka mba matera nareo roapolo na te ohatry zany vetivety kely miparitaka hoe mofo baolina ny commande le 10 € azony to de mividanany menaka lafarinina siramamy sy sisy nanao mofo baolina zareo ny andro tringa na ny apitso ny afaka pitso mofo baolina amin'ny commande zay nahazo nahita namana ny commande fa tena tsy mino anao ianabavikoatre fa nanao zany fijona vavolombely zany teto tam'izany tamin'ny 2018 zany zavatra zany no tantarainay teto fa izy efa talohan'izany no miseho ry havana malala teneko anao tonga ny farany volana afaka tonga ara-dalàna ny karamany zareo le tonga de tahin'Andriamanitra misy tao anatin'izany eritrereto tonga de asa mpivarotra mofo baolina le eto an-dafy rehefa zany mety olona mivarotra mofo baolina de zareo fa ino le olona efa tsy nanao an'izay tsony zao zareo
fanroporopo zany mofo baolina ana mofo baolina ana mofo baolina mofo baolina mofo baolina mofo baolina tonga de mofo baolina tsy ela taorinan' zany tena teneninareo ty zavatra ty nisy fitahina Henriette Rasoa efa naino an'izany fa ga Henriette Rasoa efa ela ny teto efa ela nge zany tantaran'izany e mba tena anao hoe tamin'ny taona firy Henriette Rasoa nanomboka ny hainao anay teto raha zany fa efa ela ihany ianao raha miaraka tamin'ny Fikotre tam'izany eo ay ro liko ary efa naheona efa niteneko voaingana ihany zany fa avezan'olo zany ozy ianao mba fantatra ny vidy tomobile ary zareo vidy tomobile aiza le 1 euro 1 euro zany dilo iray tavoara ry havana malala manomboka eto ho any zay efa naheno a alleloia ho any zay mbola tsy naheno raiso androany misy zavatra ao aminao ao tsy tokony hijery lavitra ianao misy zavatra zay mety etretinao zavatra tsisy dikany eo aminao eo a mety ozy hoe zavatra ty ve de avita inona eo fiainako tsy mahavita nin'inona io fa raha Jesosy halleloia ndry Henriette Rasoa fa nga ianao le olona ndresaka tamiko tany any hôpitaly ianao ve le ndresaka tamiko tamin'ny efa ela be iny any amin'ny hôpitaly de any ianao mihaino fandarana satria tsy fitadidiko tsony ny anaranao tam'izany aloza izy ianao za ty amin'ny hôpitaly a de tsy mangingina mihaino anareo a ianao ve iny avy amina fiangonana anankiray zay anao misy fiangonana fitoriana iteny raha tsy diso mba atao hoe iaisa fotsiny hoe raha ianao faly bea raha ianao zany a alleloia ndry io izy mampionina io le vehivavy resahantsika ndray mandery teratehaka ho an' Jesosy mba hampatsiahivana ihany mo hoe nareo reny e alleloia za tsy natadidy tsy fantatro mihitsy ianao iny faly be mahita anao faly be de tsaroko foana am'izay ndray ianao eto fa ely ianao iny e faly be zay mahita anao alleloia de zao misy zavatra eo aminao a lavalava ny toritentsika androany satria tiako nareo ahery be mihitsy zao a nafinaritra nisy nakasika namantsy zay zavatra zay hoe tany amin'ny hôpitaly izy a de tany izy ny fandarantsika de tany izy a tena natsapa izy a voninahitra mihitsika an'Andriamanitra alleloia zao ry havana malala misy zavatra eo aminao tsy makasarotra ianao tsy makalavitra ianao Jesosy mitsodrano fotsiny zava-dehibe azadino amin'ny septambra tsika hitondra vilany tsy ataotsika aloha le izy fa lolotsika am'izao a amin'ny septambra hitondra vilany eo tsika se rehetra manana vilany manana projet manana zavatra tianareo tsofina rano ety nambavaka de eto zany amin'ny septambra volondona septambra ena iato ny daty fa ho hitanareo ange zany voninahitra an'Andriamanitra za matoky sy mino alleloia matoky sy mino fa mba misy dilira tavoarako aminao ao a ary amin'ny alalan'iny de tsy tsahatra itsony fitahinao aza tsahatra tsony aza tsahatra mangalava vilany be be na ho alainao ary vilany eran'ty zao tontolo zao ty tsy olan'izany nidirinao tsy ho tapitra mandrakizay manana finoana manana fijery ngezabe tsy le zavatra kely eo aminao fa le Andriamanitra ngezabe afaka ampitombo an'iny samy hita in'Andriamanitra tsika rehetra misaotra ny abavy-kotre tsika nizaran'izany tenin'Andriamanitra zany a ataotsika androany mandalo eo anoloanao Elisa mandalo eo anoloanao Jesosy amin'ny alalan'izao toriteny zao le vehivavy tsy ny salasala to de niteny hoe Jesosy a Elisa vonjeo a vonjeo fa efa tena ho lasany olona ny zanako Elisa koa tsy ny salasala to de niteny hoe aza matahotra ianao fa ho tahin'Andriamanitra ny ianao androany mandalo anoloanao Jesosy am'izao fotoana zao amin'ny alalan'izao toriteny zao sahianao amin'ny tenanao Jesosy a zarako aza nahitanao efa reraka ny fiainako Jesosy a iza ndray moa Jesosy no natsoko averiko ihany fa raha devolony natsoko tam'izany nikery ananako ny lasa fa raha Jesosy natsona na zany olona nanana 1 euro zany ary sisa nividy tomobile zany tao aoriana kely mihoatra lavitra noho zany anenao manana finoana ngezabe fa lehibe ny Andriamanitsika ho tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay ataotsika ty de samy hitentsika Jesosy a iza ndray moa nitarainako afa-tsy ianao fa eto ianao zao a de mitaraina aminao a fa tsisy ninona tsony dilira tavara sisany eo halleluia amen
samy mahery daholo eto amintsika tiravana misy olona anankiray a nidirany teto dia nisolokin'olona ny volany a miasa ny ivelany izy nefa lany foana ny volany fa nitsofina rano teto zany olona zany vo androany anina ray mesazy zany olo zany a fa vita somatsara amin'izay ny tranony na dia sika tsy natsangana nininona izy tamin'izao fotoana zany sehitra tsaroka eto zany amin'izao fotoana zao dia sotra an'andriamanitra afaka nitsodrano zany olo zany a tsy natsangana nininna sasatry ny very vola ny miasany ako ety fa rehefa nitsofina rano ny dilolona etavary eo aminy a vita somatsara ny traminy a voaraiko somatsara ny sary zay nalefany tamin'ity androany ty a tsaroako manokana eto zany olo zany androany ianao tokony hitaraina amin'andriamanitra tahaka an'izany olona izany tsy manana fa tsy jesosy tsika aleloia izy ndray izy mono atsoko jesosy a Hallelujah. Easy day. Easy muno tsitikeravana. Hallelujah. Amen. Easy day no tsukwa fatena. Sita
tokony hanam-pinoana ianao anatin'izany toriteny zany. Halleloia. Dia tokony ahery ianao. Halleloia. Tokony ahery ianao e. Tsisy antony tokony tsy ampahery ianao. Nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa mahoana ny tsy ataony aminao. Izy eto le olona tena tsisy raisiny ireny izy ao an-tokantrano. Ohatrany tsy misy atena hainy zany mihitsy hoe ahoana ny atafavoahako amin'ity olana araboly ty. Olana arabolana iny vehivavy io. Ary olana arabolana matetika mahazo atsika. Fa va olana arabola koa. Halleloia. Noetiko aminao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsika ravana eto tsy miresaka zavatra maniditsidiny tsika. Fa tsika tena miresaka zavatra tena mivaingana azo tsapahitanana. Aza miteny anao androany fa ny anany Andriamanitra toriko eto dia Andriamanitra azo tsapahitanana ny heriny. Rehefa volany tsy ampy aminao dia tena volany meny anao. Diloilo ny tsy ampy aminao dia tena diloilo ny meny anao. Zanaka ny tsy ampy aminao tena zanaka ny meny anao. Tsika tsy miolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra zany. Inona le tsy ampy amin'ny fiainanao? Inona le mahaory anao? Ny olona ravina tsy mihafafa mangataka ny amin'ny devoly. Ahoana ravantsika ny hafafa mangataka amin'ny Andriamanitsika? Bavaka manokana ho anareo rehetrarehetra amin'ity androany ity. Fantatra fa misy olona anaty fitaitainana amin'izao fotoana izao. Ary reny fanahiko fa misy olona tena ohatrany ambavahoana tahaka izany ny fiainany. Fa za ty tena aminao androany mahereza anao fa misy zavatra vitan'Andriamanitra ao aminao ao ary tsy hakalavitra Andriamanitra fa ireo zavatra ao aminao ireo ihany. Ianao aza miova asa zany. Mety misy olona tena nanapa-kevitra mihitsy hoe tsy mandeha intsony ty zavatra ataoko ty fa andeha hiova asa. Tsy ny fiovanao asa fa ny tsodranao tao amin'ny asanao. Dia io ihany no hameloman'Andriamanitra anao. Aza mitady zavatra hafa zany ianao. Io ihany hainao io asa io hainao io zavatra io dia io ihany hitahian'Andriamanitra anao fa miampy ny ositra fotsiny amin'ity androany ity. Miampy an'Andriamanitra ny ositra fotsiny. Halleloia. Anositra anao ane ity tenin'Andriamanitra ity. Anositra anao ane ny tenin'Andriamanitra. Ary za manokana androany tena teny aminao fa raha ny aminao tsy fantatro ny zavatra lalovanao fa ambony fotsiny tsotro izao ny finoako. Manana finoana ambony. Manana finoana ambony ianao. Manana finoana ngeza be. Fa ngeza be ny Andriamanitra ao. Ivavaka anao amin'izao fotoana izao. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka anao zay Jesosy malala. Fantatro Jesosy fa tsy tonga fotsiny teto reto olona reto fa nampionanao tamin'izany toriteny zany. Fantatro Jesosy fa fantatrao tsy fisian'ny diloilo eo amin'ny fiainan'ireto olona ireto. Ary fantatro fa ampitombony diloilo indray ianao. Ataovy araka ny fombanao Jesosy. Ilay fomba mahagaga tsy takatry ny saina zany no ataonao amin'ireto mpanompoana reto. Fantatro fa mba hitanao izao hitan'izy ireo Jesosy. Miaro toro manaraka an'izao fandarana kely izao. Ny fandarana ny kely. Ny mpanompon'Andriamanitra ny kely fa ny Andriamanitra torineto dia Andriamanitra ngeza be. Halleluia. Ny zavatra andrasany eto dia zavatra ngeza be. Ary ny finoana miasa eto dia finoana ngeza be Jesosy. Ary ianao ny teny fa finoana ingeny no navonjy anay ka raha teo voavonjy be zay dia anana finoana be. Zay Jesosy hitarika ny olona anana finoana foana. Fa anao dia Andriamanitra miasa eo amin'ireo izay manam-pinoana. Saotra Jesosy. Anehoany herinao taka ny nanehoanao ny herinao tamin'ity vehivavy manano tena ity ireto mpanomponao reto amin'izao fotoana izao. Ampitombony diloilo aza vela ritra intsony Jesosy malala. Aza velanao honao ny reto olona reto. Aza velanao horeraka izy fa taio izy Jesosy. Taio amin'ilay tanam-pahasoavanao ilay ositry ny fampitomboana tao aminao. Hiasa amin'ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Hirotsaka amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Saotra Jesosy. Lehibe ny finoako ary matoky fa misy zavatra tsy takatry ny sainao ataonao amin'ny tsirairay avy. Niza nizy eto dia hanaovanao an'izany. Saotra Jesosy malala. Tena nihaja ny saotra sy ny voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay.
betsaka ny tsy voalazako teto fa fantatra fa hitanao hatramin'ny atsipori amin'ny fiainan'ireo olona ireo zay irininy fony zay ilainy jesosy dia atokisako ao ataonao mihoatra lavitra noho izany ho voninahitra naranao mankasitraka jesosy dera ny ady ny sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay ny devoly sy ny satana dia afarotra amin'ny raha maherin'i jesosy kristy tompon'ny sabata tsy anakery tsy anapahefana alelingelona ny fitahiana zay hitra ny fiainan'reto olona reto tsy afaka andritra ny dioily izay efa eo amin'reto olona reto tsony fa manomboka izao andriamanitra no miasa fanahy fahamainana fanahy fahantrana rehetrarehetra dia potipotehako amin'ny anaran'i jesosy amin'ity androany ity tsy anakery tsy anapahefana anatin'reto olona rehetrarehetra reto misaotra jesosy halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena mpandrosika nabavitsika erika hivavaka ho an'ny firenena tahitompana bavelika Sain'ny tompo pasitera dia mbola falonarabantsika tsirairay avy indray ny tenako amin'ity arivoty dia hiara hivavaka risika maranana fotoana sy ho an'ny firenena. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra tsy hainay ny tsy hisaotra sy hidera kalazany anaranao satria Andriamanitra lehibe ianao masina sy marina. Mendrika ny deraina ianao mpandrosotra indrindra tompo fa lehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy tamin'ity ality. Mbola nahiriana indray ny afatrao mbola nahary indray ny teny mamy avy aminao izay natondra ianao mpanomponao. Mankasitraka indrindra Jesosy satria tena tianao izay tsirairay avy hoe tahaka nyity vehivavy izay manano tena tsy nanana inona afa-tsy diloilo kely ray tavoary dia tahaka izany koa izay Jesosy rehetra izay Jesosy tsy manana inona ka manantona eto anatrihanao dia fenoy izany diloilo izany tavoarana izany fenoy diloilo masina avy aminao fenoy ilay fitaliana avy aminao Jesosy satria ianao nampianatra anay ihany koa Jesosy tamin'ity arivoty hoe mila makatony teninao izay mila milo anao raha te handray an'izany izay dia misaotra indrindra Jesosy fa tena nampahery anay tsirairay avy izany teninao izany satria maro aminay rehetra Jesosy mbola ao anatin'ny ady mbola mila an'izany diloilo avy aminao izany dia arotsay tahaka ny andony lanitra masinao izany ka androtraka fitahiana aminay ianao ameno anay ianao Jesosy malala amin'ity arivoty dia apetraka feno ampelantananao Jesosy ny adinay ny momba anay rehetra ny fiainanay Jesosy mba ho karakarainao dia misaotra Jesosy fa totosa somatsara teto izany teninao izany misaotra fa voarainay ny afatrao misaotra Jesosy fa tena hoe tianay ianao mbola nahary an'izany teninao izany izay tsirairay avy ka ataovy mitoetra tao anatin'ny fonay izany mba hananay finoana mba tsy ho voazongozona ny finoanay Jesosy fa tena atoky ianao amin'ny fonay manontolo izay ary anatenanao satria ao aminao rery ihany ny famonjena Jesosy malalo ao aminao rery ihany ny fanafana ao aminao rery ihany ny fanasitranana dia izany indrindra Jesosy ny isaoranay dia aoka izany teny izany mba tsy ho voatsainiko ny devoly sy ny vorona mpihaza Jesosy ka tsy toetra tao anatinay fa tena hamosa ato avena atao fonay izany teninao izany ka anananay finoana anananay fanantenana raha miala eto izay dia ankehitriny Jesosy malala hivavaka ho an'ny firenenay izay tsisy miafina aminao izany firenenay izany Jesosy mbola ao anatin'ny ady ny firenenay mbola ao anatin'ny fahantrana Jesosy malalo mbola ao anatin'ny olana mbola ao anatin'ny aretina Jesosy malalo dia rehefa minindra fonao izao firenenay izao Jesosy ahidinao ilay diloilo masinao ahidinao amin'ny firenenay mba ananan'ny firenenay fitahiana manana ambiany Jesosy fitahiana lehibe Jesosy mba hirosako amin'ny firenenay io fa mbola be ny ady ao Jesosy malalo tsisy miafina aminao na nitokantrano tsirairay avy Jesosy mbola mandalo an'izany olana izany dia vangio izy ireny Jesosy vangio amin'indra fonao ka ianao nandrotraka fitahiana ho an'ny tokantrano tsirairay avy ao koa ireo marary Jesosy dia mila fanasitranana avy aminao dia ianao no anositra diloilo azy ireny Jesosy mba tena hositrana tanteraka izy ireny na any amin'ny toerana misy azy ihany na any amin'ny hopitaly Jesosy dia vangio amin'indra fonao dia apetraka feno ampelantananao koa Jesosy ireo olona izay any am-ponja Jesosy malalo mba ho voakasika ao izy ireny mba tena hiova fo ihany koa ametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo ampelantananao Jesosy mbola be ny olona tsy manana finoana ao amin'ny firenenay io nefa mbola mivavaka sy kristiana dia mbola mitodika amin'ny Andriamanitra hafa Jesosy mbola manompo sampy ka sy eo amin'indra fonao izy ireny mba tena atoky ianao
hifikotra aminao satria ao aminao rery ihany no ahitana fanasitranana, ao aminao rery ihany ahitana fitahiana sy fiainana. Dia apetraka feno am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy malalo. Matoky sy mino izay Jesosy fa ianao mihaino ny vavaka isan'andro ka hikasika amin'izany firenena izany. Dia ho kasihanao koa izay tsirairay avy dia mihaino ny teny androany Jesosy mba tsy ho kivikivy tsy ketraketraka fa tena hoe anampinono atoky anao mandrakariva sy ametraka amin'ny fiainana eo am-pelantananao. Dia raha andeha atory izay Jesosy malala dia fanainao masina no angatanay hitaridalana anay ary hanome hery anay, ampatory anay tsara ka ho tafafo maraina indray izay dia hiatrika an'ilay maraim-baovao eo am-pelantananao. Dia amenaranao Jesosy malala no angatanay amin'izany vavaka izany dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy eo. Aleloia. Amen. Aleloia, misaotra betsaka ny anabavintsika erikatsika tao anatin'izany vavaka izany tena mahery izay amin'ny vavaka. Mino fa mahery ianao mino fa tombo ny finoanao dia soratsika anabavintsika Razana Monika ny vavaka fanomboana. Raha nambavy kotreta amin'ilay teoteny nafinaritra be nampahery be dia misaotra ny anabavi erikata ny vavaka fanomboana. Misaotra nireo ihany koa nahatra neno hatramin'ny farany raha songa amin'ny ranandro izao dia eo nentsika rapitso alina tahaka izao dia ny radiotsika moa mandeha http://www.3w.andramakaizao.com afahanao miheno ninjapeo zareko isan'andro amin'ny muro akeo moa ny lien afahanao miheno vao miklike an'ino dia afaka miheno ny akirareo. Toteny ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ora maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha ohatra ianao ozy hoe mbola ohatra ny te andre tsara dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ora ariva ihany koa dia misy ny toriteny ny ariva. Dia tahiny tomparitsika rehetrarehetra samy mahery dia raha pitso ndraintsika miona. Haleloia. Amen. Mahery izy daholo.